Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara, tokana ny tanjona mampiray hanafitra ny Madagasikara. Azo raisina fa tsy mitombina, efa taona lasa izay, efa taona naharesy tanteraka ny Malagasy. Manakara, trano 7 levon'ny afo. Manatitra ny arabatombo kilasy tongvavy tonga sondry ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no anasananao hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika, kravaty maro loko no nampiseho firaisan-kina teny Faravohitra Androany ho fanavotan'ny tanindrazana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy Androany ny topikatroana ara-politika ho an'ny rodoben'ny mpanohitra. Mpanao politika maro no tonga niatrika izany teny an-toerana Androany. Entitra ny filohan'ny RMDM Marc Ravalomanana ny laza fa maizina ny hoavin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy raha tsy misy fiovana eto. Teny an-toerana Germain Omenjanary sy Manu Randriamalala. Madagasikara tanindrazanay, izany no nanakoako teto Faravohitra Androany. Kravaty maro loko no nirantiranty nampiseho firaisan-kina ho fanavotana ny tanindrazana eo ombonany. Kiondalana lehibe no olalovany firenena. Mazava ny toromarika fa tsy ekena ny fanemorana ny fifidianana sy ny fikasana anao tetezamita. Ny lisy mpifidianana sy ireo rafitra mpikiraikirana fifidianana marina sy ekendrehetra, ireo ihany hoy izy no miantoka ny demokrasia sy ny fananganana ny fototry ny firenena vaniny. Samy manana ny fomba fijeriny, fieviny sika, kanefa tokana ihany ny tanjontsika dia ny anamboatra anavitra indray Madagasikara ary ampandrosindray reo taranaka faramandimby ireo. Tokana izany ny tanjona mampiray antsika eto dia ny anavitra ny Madagasikara izay natosika ny sasany ao anaty lavaka mangitsingitsoka. Tsy fidinao malagasy nanao azy ohatran'izao, nefa dia potika tanteraka nandritra izay fotoana lavalava izay hatramin'ny 7 solrio hatramin'izao. Nandritra izay efa taona faraparan'izay indray nefany dia azo lazaina fa dia tena natao tsinitsinina mihitsy ny maha olona ny olona, tsisy mifandripahalemana. Tsy misy ny fikarakarana n'ireo resaka sosialy, taranana, gaboraraka ny zavatra misy eto. Ary fandraisana fanapahan-kevitra tsy ampiheverana, fa dia izay tonga ao an-tsaina izay hevitra tonga dia atao tapika eo. Manjaka ny tsy fandripahalemana na ety andrenivohitra na any ambanivohitra. Tsy afaka miasa ara-dalàna intsony ny vahoaka satria mitaintaina toy ny sabakaka ambodirindra izy ireo. Ny antony dia tsotra, tsisy mpiaro izy ireo. Ny mpitandro ny filaminana natao hoe hiaro azy, kanefa totra ny renindray no mampitahotra azy. Maro ny malagasy no tsy ampy sakafo, ary tena kere tanteraka ny any atsimo. Soa ihany, fa mba me izy an'ireo communauté internationale ireo mba manampy azy, mamantsy azy ara-tsakafo. Tsy misy ny fanampiana ireo tatsaza maro anisy eto Madagasikara, ka lasa miraviravin-tanana izy ireo. Tsy mahagaga raha mitombo ny fahantrana, tsy ampy ny fanampiana ara-tsakafo ireo biby fiompony, ka ny olona moa tsy misy. Izay no mahatonga antsika toy izao. Tsy mazava ny fitantanana ny volam-panjakana, manjaka ny kolikoly, ary mitotongana izay tsy izy ny lanja ny vola malagasy. Zay rehefa mitotongana izay tsy izy ny lanja ny vola malagasy, mila fahaizana manao an'izany satria nahoana? Be loatra ny fahamoahana ny vola devise, ary tokony manana stock de réserve tsika nareo le tahiry vola ivelan'ireo. Efa tena tsy afaka miaina intsony malagasy. Maro ny zaza no tsy tafiditra an-tsekoly intsony, ka nefa no avin'izy ireo zadraka indrentsika mba nanantsika firenena vanina. Tsy misy firenena mandroso raha toa tsy bado ny ankizy ao aminy. Tsy maintsy ho ampianarina izy ireo, tsy maintsy dedavana izay fomba rehetra. Maro ny arenan'ity firenena ity nefany no mivoaka tsokosoko any velany na ato anatiny ihany ary. Fantatra zao nanao azy, fa dia hoe misokatra ny fanahadiadiana, mandrakizao mbola tsy nikatona ny fanahadiadiana.
no ireo kolikoly tafaoatra sy ireo fitantanana tsy mazava dia malaina sy tsy mahatoky intsony ny fanampiana zay tokony ataony reo mpamatsy vola avy any ivelany. Malaina dia malaina izy ireo. Tsy misy tsinona ny demokrasia, fanjakana tandalàna, ary raha mahita ny fanenjena sy ny fanagadrana ireo zay manao hevitra entina mba anarena ny firenena dia tonga le fampiororona dia gadraina. Raha fehezina dia maizina ny hoavy Madagasikara raha tsisy fanovana aingana dia aingana tamin'ity firenena ity, tena maizina. Ity taona 2023 ity dia toam-pifidianana, ary noho izany dia taona ahafahantsika manavitra aingana ny firenena sy manova aingana ny lalana tokony izorana Madagasikara mba hizotra amin'izany tena lalana fikatsahana ny tombontsoam-bahoaka izany. Tsy afaka manao ninina tsika raha tsy azo aloha ny fahefana, tsy afaka. Eniko fitaraina anareo, tsy maintsy alaitsika fahefana. Ahoana nangalantsika azy? Alaitsika amin'ny ara-dalàna, rehefa tsy manaiky zavatra hafa indray izay. Efa hitantsika fa tena lesiko dia lesiko mihitsiny ny fanomanana amin'ny fifidianana. Koa sahy mijoro, tsy anaiky lembenana intsontsika amin'ireo rafitra kambana amin'ny fikirakirana ny fifidianana. Takitsika foana ny fanovana sy ny fanatsarana ny lalaam-pifidianana. Efa nitakisika mba hisy ny fiaraha-midinika eo amin'ny samy malagasy kanefa raha toa tsy manaiky an'izany io zay aminareo dia afaka didy amin'ny fatansika. Ny lisym-pifidianana sy ireo rafitra mpikarakara ny fifidianana tsy azo antoka mitanila. Noho izany tsisy fifidianana andehan'ny fahamarinana sy eken'ny rehetra io raha tsy miova mihitsy aloha io rafitra io sy ny lisym-pifidianana. Io ny fototra voalohany amin'ny fangalana ny fahefana. Koa nitaky andraisan'ny rehetra andraikitra ary tsy maintsy miainga avy aina amin'ny fokotany sy ny komina tsirairay aby zany. Tsy anaika ny fanemorana ny fifidianana ihany koa isika ka hoe apetrahana ny teteza mity, tsisy anaika an'izany eto fa tsy maintsy ho tanterahana ny fifidianana. Mitaky ny firaisan-kinatsika rehetra ary mba hanao arak'izay zatao ary ilaza ny zavatra misy rehetra any hijoro manoloana n'izany zavatra tsy ara-dalàna zany. Ny fampandrosoana zay tadavintsika dia ny fampandrosoana miainga avy any amin'ny faritra rehetra. Ny tanora no tena ho avy ny firenena hoe aminareo, ka dia miantso anareo tanora rehetra ato anatin'ny RMDM. Raiso an-tananare no avintsika no avinareo, ary sahi mandray andraikitra amin'ny fanavotana sy famonjena ty firenena malalantsika ity. Ny fandraisana andraikitra eto amin'ity firenena ity dia ny fikatsahana izay mahasoa ny voaka malagasy rehetra fa tsy izay mahafinaritra azy akory. Ny afatra ary ho antsika rehetra dia amafisy ny firaisan-kina ary aoka ny tombontsoam-bahoaka no tena ataontsika vaindondra raha tanjona mba hahafahantsika maka ny fahefana aloha, mba hahafahantsika anangana firenena vanina ary indrindrindrindra tena isiny ilay fanajana ny sohim-bolana eto Madagasikara. Izao fahatongavanareo maro izao dia efa fanombohana, tena fanombohana izao satria hitako fa maro reo atoko politika manohana an'ilay izy. Ary tsy hoe ny atoko politika ihany fa reo olon-tsotra, olona zay faly sy liana amin'ny fanovana aza matahotra nareo fa vonina zay, tena vonina zahay ianao ty. Ka hoe aho aminareo mamerina hoe ny tonga miaraka dia fanombohana fa miasa miaraka ny tena izy. Zay zany ny tena fahombiazantsika. Tokony nomeny ny filomarika Ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy fa firenena vanona no ho atsangana eto Madagasikara. Ny fahatongavana maro tahaka izao hoy izy no fanombohana ihany fa ny miasa miaraka no hitondra fahombiazana. Heveriny sasany fahomaizina ity taona ity asaingin'ny RMDM no hitondra fahazavana ho an'ny vahoaka malagasy. Firenena iara-manana ny Madagasikara ka tsy avelantsika ho latsakan-davaka sy ho robain'ireo tsy mataotody hoy ny fanazavana. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalalandrany. Fahavononana, fahasahiana, firaisan-kina fa hanavitra firenena.
izany no tazana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia raha nandray fitenenana nandritra ny fanokafana ny topikatroana ara-politika tetsy faravohitra samy hafa loko fa natambatra ny fitiavan-tanindrazana izay tsapan'ny rehetra fa mila fanavotana aingana tsotra ny tanjona sy ny tarigetra dia ny ofanazavana ny aizina izay manarona ny fiainam-bahoaka sy ny vilanim-bahoaka ary ny kapoaka ny vahoaka malagasy amin'izao ara-paina manokana ianareo rahalahy sy anabavy raha aman-dresy zanaka avy any amin'ny faritra 320 tonga ny dodododo manatrika ary mame voninahitra izao fotoana izao tsy nataonareo ambany zavatra na nataonareo avy ny kala hafa izao fotoana izao fa nataonareo toy ny tao-trano ka tsy vita raha tsy fanakonana ela ny andrasana ty taona 320 sy 20 ity zay vanim-potoana lehibe amin'ny tantaram-pirenetsika marina fa tena ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy ao anatiny navitan'ny taom-baovao sy ny noely tsy fisy ny vola kanefa noho izany fitiavana ny tanindrazana zany dia tonga ty afara vohatra ary maritry ny fitiavan-tanindrazana zany maritry ny firaisakiny zany maritry ny fanohanana ny RMDM zany a raha nanomboka ny hira teo a dia hira tolona zay tena andrasan'ny maro tokoa izany tolona izany tanindrazana iombonana ity ka tsy avelatsika ho ravan'izay mpandrava azy vidim-piainana fa zaka ny vahoaka malagasy ny lalana ratsy lalana ovitaina tao anatiny adiny 10 zao fa mandeha any amin'ny adiny 5 vao vivo tonga aty engany andriambatovoloha itaona itondra fahasambarana sy fitiavana iroborobony fifankatiavana atao anatin'ny RMDM ity taona vaovao ity ka ho tonga somasarana mitazona kentrena ny RMDM am'izao zavatra ikasainy atao izao ity natao hoe dernière ligne droite ho an'ny fitolomana zay atretsika RMDM am'izao fotoana izao manantena tokoa fa tsy tafiverina eo amin'ny fitondrana itsony Iany Rajoelina raha maisina ny taona dia ho fahazavana isika tsy mampanina ny taona maisina tsy mampanina ny raharaha politika maisina fa isika hijoro ho fahazavana firenetsika adidiko adidinao adiditsika ny mitondra zany fahazavana zany ho an'ny tanindrazantsika 10 taona ny fempitom-piasan'ny filoham-pirenena iray mazava fa tapitra amin'ity taona ity ny fitondrana Rajoelina krizy ny fiainam-bahoaka ary isan'ny tomponatoka amin'izany ity fitondrana ity noho ny tsy fahaiza mitantana ampy izay ny fanambakana vahoaka fa mila fahazavana sy fiainana sahazazy ny malagasy ho iatran ny RMDM ny ompana tanteraka tamin'ny fanentanana ny tanora mba hijoro ho an'ny firenena ny fandraisam-pitenena n'ireo tanora RMDM androany nambaran'ny solotenan'izy ireo nandritra izany fa kiondalana lehibe andraisan'ny rehetra fanapaha-kevitra matotra ho fanavotam-pirenena ity taona 2024 ity fanadihadiny eo amin'ny sariny Manora Andriamalala fotoana ijoroana izao fotoana ahafahana manangana ho avy vaovao ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy fotoana andinihana ihany koa ny lasa tao anatin'ny 4 taona nitondrana izao fitondrana izao ny ompana tanteraka tamin'ny antso ho an'ny tanora noho izany ny fandraisam-pitenena ny resolotena ny tanora RMDM androany rehefa anao e pare reo décider reo satria asika zao fa miditra agnatin'ny kabary politika ka dia manasa asika tanora namagna efa io raha mandrenisika alo amizay fa tao-pijorogna amizay ary ho taterahagny ngeny tian'olo fa igny moa anao gnanohy anazy rehefa aveo misy hirahira zay gny hoe midira agnaty kazerna anao no manohy anazy rehefa aveo dia mino sy magnategna iaho hoe fa hijoro atsika rehefa anao décider de zahay pare manana andraikitra feno amin'ny raharam-pirenena ny tanora indrindra fa manoloana ny kiondalana izay lalovan'ny firenetsika amin'ny titaona 2024 ity ny fitiavan-tanindrazana no mampiray atsika manao antsoavy ny tanora malagasy rehetra raha rotiko ny fotoana ity fotoana ity dia tao-pifidianana ka tsy
hipetrapotsiny tsy tentsika hoe leo politika ka tsy anao politika ntsony izao ny fotoana ahafahantsika indray mamerina ny asiny mamalagasy malagasy ahafahantsika indray mitondra fahampandrosoana sy fanantenana ho an'ity firenentsika ity koa manasa antsika amin'ity taona ity tena hijoro tsy salasala ary tena hosay amin'izay toromarika rehetrarehetra homen'ireo mpitarika antsika. Mila mirahina ny malagasy, mila fahasahiana sy fijoroana mba tena isiny ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra ka tsy anaiky hovidian'ny olona safidintsony ho hiatrany ny fanazavana. Panontaniana ireo mpanara-baovao hatramin'izao ny tena fototra natonga ny fametra-pialany governorany Banky Foibe hatranga tsy fahita maneran-tany zany ho ny Filomarika Ravalomanana raha naneho ny heviny ary taratry ny fafisiany krizy eto amin'ny firenena fanampanazavana. Tsy mbola nisy sy fandre maneran-tany izany hoe governora Banky Foibe nametra-pialana taratry ny fisiany krizy maro lafy eto amin'ny firenena izany hoy ny Filomarika Ravalomanana androany nambarany ihany koa fa misy ny rafitra tokony arainy amin'ny fanendrenany solony efa teo aho ary fantatro tsara ny lalana amin'ny fehizany ho hiatrany ny fanazavany. Tsy mbola misy eran-tany zany hoe gouverneur amin'ny banque centrale zany miala démissionne. Tsy mbola misy eto ambonin'ny tany araka ny statut teo an'ny ala mahafantatra tsara tsy maintsy olona aveo amin'ny banque centrale ihany no tsy maintsy mandimby azy rehefa aveo fa tsy olona mbola tsy malala zay ambonin'ny tany zany koa no ampidirinao hitako misy ihany ny tsikerany zany fa mbola miafiafy izy miteny fa za miteny zany satria nalala tsara efa miala ny anankiray na misy tsy fahafahany na misy zavatra notranga aminy any dia tsy maintsy olona aveo no jerevana zay safitanana aminy mba hafantatra zareo ve zany satria tena anisany tena zavatra lehibe eto amin'ny firenena zany fitantanam-bola izany. Ankoatra izay dia niantso ny fitsarana ny tenany mba anao ny asany araka ny lalana tokoa ny mpiasan'ny fitsarana fa tsy anaiky tsindry sy baiko politika avy amin'ireo manam-pahefana. Mba tsara ho amin'ny rariny sy ny hitsiny re ny asa ataonareo mba jereo re fa aza avela misokatra lava zao foana le fanaovana fanadihadiana fa tena fa miantra amin'ny ainy le olona ny zavatra manjo azy miravoravo tanany antsakaniny zay mampiseho ny heriny fanana tanyn'olona zao vita soratra amin'ny tsotro vita ny sasany makazy loza fahamarinana sy firaisan-kina izay ihany no ahafahana mamaha ny olana atrehan'ny firenena amin'izao hoy ny Filomarika Ravalomanana mitaky andraikitra avy amin'ny tsirairay indrindra fa ny vahoaka malagasy ny fanavotana ity firenena ity. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay atrandry tsy maintsy isy ny fividianana eto amintsika amin'ny taona 2024 ity saingy mety hitovy endrika tamin'ny fividianana fitsapakevy-vahoaka tamin'ny 2024 raha mahita mantsy fa tsy manam-bola natondrosana fividianana amin'ny atsakany sy andavany ny mpitondra ary itsandrana sapeo mazava ny ho fanampiany ara-bolan'ny Madagasikara kosa ireo mpamatsy vola mahazatra androany dia nitondra ny heviny momba izay ny antoko FLN Asiny Andriamalala sy Mathieu Prince no mitatitra izay vaovao izay. Azo antoka fa tsy anapiara-bolana Madagasikara ny sehatra iraisam-pirenena sy ireo mpamatsy vola mahazatra raha toa ka tsy miroso amin'ny fikaonan-doham-pirenena izay takiany mpanohitra ny mpitondra ho ny mpanao politika sady mpamakafaka politika iada. 570 miliara ariary monja ny teti-bola ny seni raha ny voarakitra ao anatin'ny lalàna feny teti-bola mpanjakana lasitra amin'ny taona 2024 ity. Vola izay tsy ampikirakirana fifidianana izay atao amin'ity taona ity dia ny fifidianana filoham-pirenena ny ben'ny tanàna ary ny mpanolontsaina tanàna. Mety tsy azo fihinana-tsim-bola tsika raha tsy miroso amin'ny concertation nationale satria zany ny concertation nationale ange tena marina tsy izay le ataontsika fa hoe fifandaminana anantiny firenena mahakasika ny fifidianana mba hizotra araka ny tokony izy mba hanana crédibilité le fifidianana atao mba hanana ny tena zany hoe eken'ny rehetra zany ilay fifidiananao atao fa raha fifidianana ohatran'io fotsiny tsy azo tsika azo antoka zany hatreto. Ahina mafy ny verenana ny fifidianana feno enatra tahaka nataony Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 tamin'ny fitsapakevy-bahoaka izay natao tamin'ny alalan'ny karine pokotany saingy amin'ity indray mitoraka ity dia mety amin'ny alalan'ny karapanoroskopy nozaraina faobe dia mety ahafahana mifidy raha ny fanazavana trany. Ny zavatra mety hitranga zany dia anao fifidianana tsika ohatra ny fifidianana ny lalam-panorenana tamin'ny taona 2024 ka dia hiasa daholo ireo kopy na ireo karapanondro vao nanaovana fizarana maimai-poana teo
zay moa ny azoko ilazana azy fizarana maimaipoana teo mba hahatonga ny mpifidy ho tafakatra any amin'ny 7 millions en plus nle efa eo de nidikan'izay zay mety atsotsika de mety tsy karine pokotany tsony zany ny fidianana amin'io fa de ireo taratasy rehetra azo tamin'le jugement supplétif rehetrarehetra reniray no akora taratasy hoentina ifidianana amin'io fotoana io ary za mino fa nany liste électorale ary mety amin'ny fotoam-pifidianana mbola azo tovanana zany no mety iseo satria efa niainatsika zany tamin'ny taona 14 ny fidianana ny lalam-panorenana io na vita fifidianana amin'ny malagasy tamin'iny na tsisy vola ary de ohatra zany tsisy avy ty vita fifidianana antsika na tsisy vola ary fa andeha amina resaka ohatran'izany ny zavatra fotsiny de hoe za tsy hiteny hitondra fitoniana ve sa tsy hitondra fitoniana ho an'ny firenena fa eo tsika mahita azy atreto dia tsy mbola fantatra mazava ny daty anatanterahana ny fifidianana eto amintsika raha ny vinavina dia tokony amin'ny fiandohan'ny volana novambra ny fifidianana fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary vinavinainy maro amin'ny tapaky ny volana desambra kosa ny fifidianana faharoa raha ho kandida kosa Andry Rajoelina dia tsy maintsy mametra-pialana ka hiala amin'ny toerana izy afaka 7 na 9 volana aorian'izao ny vola entina anatanterahana fifidianana kosa dia mbola barainga hatreto efa taon'izay no nalany ny Andry Rajoelina ho filoham-pirenena raha ny didim-pitsarana navoaka ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana efa taona toy izao no ny atombohan'ilay fitenenana hoe azo raisina fa tsy mitombo ny fanadihadiany Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince. Efa taona lasa izay no naterahan'ilay fomba fitenena fitsarana avy momba lalam-panorenana hoe azo raisina fa tsy mitombony. Fitoriana anjatony no napetraka ny antoko-tiko Madagasikara tena nivony HCC na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no ireo alabatso doublon natao ny mpitondra ankehitriny tamin'ny fifidianana. Safidin'ny doublon sy safidy vokatry ny alabato no mipoitra tamin'ny taona 2024 fa tsy safidim-bahoaka. Ankehitriny fito volana sisa dia hiala amin'ny toerany Andry Rajoelina. Tsy nisy fahombiazana ny fitantanana izay nataony. Potika tanteraka ny firenena alabala ara-bakiteny no ataony mpitondra anadiovan-tena amin'izao fotoana izao. Aza lany andro ianareo manazava fa tsy mampandeha ny fitondrana dia noho niady any Ukraine na noho ny Covid fa tsy niady any Ukraine tompoko na ny bomba mipitika any mandavaka ny lalana eto Antananarivo fa tsy fanaovan'ny fitondrana ny entretien routier tsy misy mihitsy ady any Ukraine miatraika eto Madagasikara izany resaka ekonomia mondiale zany fa ny eto amintsika tsy izany ny eto amintsika tsy noho ny Covid no mahatonga antsika tsy mahavokatra vary tsy noho ny Covid no mahatonga ny vidin'ny vanille antsika midina be fa raha ohatra ka hita mpanoana ny fitondrana ny Covid fa io ny tena antony ray lehibe mahatonga ny fitondrana sahirana tsy tafavoaka dia tokony omeny CVO plus ny fitondrana mba ho afaka iaina tsara azo n'ilay hery vaovao ahafahany miasa zany. Na inona fanabatona ininy mpitondra atao amin'ny malagasy dia tsy adin'ny velively izao hirifiry sy fahantrana lalina izao. Tao anatin'izay efa taona nitondrany Rajoelina izay nisongadina indrindra ny fahantrana sy ny fampatoriana mitsangana amin'ny alalan'ireo fampanantenana pokaty. Aiza zao ireo fanambiny marobe atony karamany Ozaraina amin'ny faritany enina. Aiza ilay parkina isaky ny EPP, WC manara-penitra, ny tramway, omby asina puce, Ambatondrazaka ho tahaka ny Paris, projet éthanol angidimby 10 hiadina amin'ny asan-dahalo, drone anarahana dahalo, tany 2 hektara isan'olona, palais des sports manerana faritany enina, ny flyover, ny teleferika sy maro hafa, anjarany rehetra ny mieritreritra sy makalesona. Vaovaon'ny finoana kosa indray na samihafa aza ny finoana dia iray ny malagasy samy te anasoa ny tanindrazana iombonana omaly dia nisy ny fionana ateo amin'ireo ray aman-dreny ara-pana kristianina sy silamo ary ny filoha ravalomanana tany Antsiranana. Ankoatra izay dia niara-ny ombombavaka tamin'ireo pinto amin'ny FTK mantana mba ho Antsiranana ny filoha marika ravalomanana omaly niavaka kely ny fotoam-pivavahana satria nanararoatra ny niarahaba azy natratra izao taona vaovao izao ny fiangonana. Zavandria Maefa sy Njakara Kotomalala. Marary avokoa ny sehatra rehetra eto Madagasikara ka mila mitodika amin'Andriamanitra dian'izao isika. Hoy ny mpitandrina Rivo Rakotoarsan nandritra ny torotenina Daondy tamin'ny fiarahamonim-bavaka omaly teto amin'ny FTKM Antanambao Antsiranana. Mila mahay mifamela heloka ary mila mifampizara ho iatrana izy. Marary ny vahoaka
jesosy mahita an'izany hita ny fa marary ny olona, marary ny firenena, marary ny fandriam-pahalemana, marary ny lopitaly, ny lopitaly marary, ny mpiasa amin'ny fahasalamana marary, marary ny tourisme, marary ny orinasa, marary ny fanabeazam-pirenena. So ihany fa misy Jesosy Kristy. Rehefa resy lahatra ianao, entinao eo amin'Andriamanitra zay kely anananao, Jesosy Kristy mamana ny vahoaka, mamana ny vahoaka sahirana, dia ahoana ho izy? Nahazo avokoa izy rehetra. Hamakivaky an'ity taona ity tsika, raisy ho anao izany toy izao, adidin'Andriamanitra ianao, na ny fahasalamanao, na ny hanina hoaninao, zay rehetra mombanao, adidin'Andriamanitra ny ankohonanao, adidin'Andriamanitra ny fianakavianao, adidin'Andriamanitra ny fiangonana, adidin'Andriamanitra ny sampana, adidin'Andriamanitra ny firenena, adidin'Andriamanitra vahoaka ray manontolo. Ny havaka kely tsy tony nahazatra moa ny fitaom-pivavahana satria nanambahiny ny fiangonana. Niara-nombavaka tamin'ny Pinteto ny filoha Marc Ravalomanana. Na dia somary tampoka aza ny fahatongavany, dia tamin'ny kafaliana tanteraka no nandraisan'ny fiangonana ity ray aman-dreny ato amin'ny firenena ity. Ary nanararoatra niara-habazina tratra izao taona vaovao izao. Zava-dehibe kosa hoy ny filoha Marc Ravalomanana ny fiombonantsika amin'ny Andriamanitra tahaka izao. Voalohanteniko dia fisaoran'Andriamanitra aloha, satria tena mitantana ny dia sy mandamina ny zavatra rehetra izy. Dia nareo tanam-bao fihavanantsika dia asa raha fanana-po tamin'ny hery ny fampiarabana tamin'ny mpitandrina, dia androany ny fampiarabana amin'ireo le sampana atao amin'ny fiangonana. Tena zaho koa anisan'ilay ara-painareo, fa dia tena faly ahy, tsy hitako izay resanareo, tena faly ahy. Ary egnany ka androso mandrakariva ny fampontsika an'Andriamanitra. Raha ny fanompoana an'Andriamanitra zany dia fanompoana ny namantsika, fitiavana ny namantsika. Raha nieno tsara tsika ny toroteny za dia tena nieno. Dia hoe na dia kely ary ampilatanantsika, dia rehefa honenitsika, rehefa mpitiavana nanolorantsika azy, dia tena mitombo avo roeny, avo folo eny. Noho izany zany tsika amin'izao fahasairanana manjo ny firenentsika izao dia hianolotra ampitiavana sy ampaharesen-dahatra mba tena azo tokoa ny namantsika. Misaotra pasteur, misaotra ry fiangonana fa tena zava-dehibe ty. Ankoatra ny teto amin'ny FJKM Mantanambao, dia niona tamin'ireo ray aman-dreny ampanato ny mpitarika ny FFKM aty amin'ny faritra Diana sy ny lehibe ny Mpino Silamo tetỳ amin'ny aéroport Arasarantsinanana ny filoha Marc Ravalomanana rehefa hitodi-doha azo an'Antananarivo. Hijanona ny antsiranana ihany isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity, sady tsy tanora Tima na RMDM fa olona no karamaina anakorontana ny Congrès Party ny antoko-Tima ireo tonga atao amin'ny Hôtel de la Poste ny sabotsy lasa teo ka ny fandrombaka sakafo. Nitondra fanazavana mikasika izany tompon'andraikitra ny karakara ny fotoana. Fanadiadiany ny Zavandriamaefitra sy Kamiray eo amin'ny sariny Njakara Kotomalala sy Taiziniana. Vao-maraina ny sabotsy no efa nanaparitaka vaovao tamin'ny tambazotra tserasera ny Kantovako manoana ny fitondrana. Nolazaina fa nokaramaina mpianatra ny université anatrika ny Congrès Party ny antoko-tiako Madagasikara teto Antsiranana. Ny arivo indray laza izy ireo fa raikitra ny adekanina. Toy izao kosa nefa ny zava-niso ny mpikarakara. Dia rehefa vita zegny ny fagnaboahana le gâteau nomenan'ny président dia naka ny plasy président dia iny zava-misy latabatra zay ao somary colissante zegny le tongotra le vitin'le latabatra. Rehefa colissante zegny raha voakitika anao kely izy dia afaka mianjerana lavo. Iny zava-misy. Tamin'ny vers 10 heures fotoagna nidirako tao amin'ny Hôtel de la Poste efa misy andian'ny tanora vitsivitsy maromaro mipetraka amin'ny sisiny ery. Tsy fantatro hoe ino diandreo. Za moa matsapa hoe filoha Marc Ravalomanana tsy magnavaka nizaniza dia nieritrereto hoe mba andeha jery le congrès fifanankalozan-kevitra. Dia rehefa avy le partir midi et demi une heure tapreny le gâteau iregny andian'ny tanora regny zegny satria zegny le izy tao natao self service. Satria tsy agnavahagna nizaniza zay avy ao dia mety misakafo.
na za na anao dia mety misakafo dia ireo andehan'ny tanora io zegny rehefa niteny le mpagnentana hoe afaka maka gâteau daholo zay aka satria anniversaire le izy ireto andehan'ny tanora le nieritreretinay hoe asa hoe voakarama ho za fieritreretako izy satria zegny amin'ny fotoagna karaha zao zegny maro zegny le version ataon'le andagniny sy ny ankilany tsy fitiavagna koa maio dia maro le version ireo andehan'ny tanora reo zegny nagnatona le table misy gâteau za mitsangana io za miteny aminareo zay mihitsy mitsangana io andeaka an'le gâteau za tsy niteny le hoe tanora nagnakorontagna tsy agny le izy fa le tanora reto zegny andeaka an'le gâteau dia voakitika le tongotry ny latabatra dia lavo le latabatra izy lavo igny zegny latsaka teo le efa tsy gâteau grand complet o satria efa marobe le olo naka izy dia naka an'le gâteau le olo dia misy an'le olo tsy tia eritreretitsika hoe ennemi zegny fomba filazantsika izy hoe nitifitra ny saran'le gâteau latsaka dia le serveuse tao amin'ny hôtel de la poste naka an'le siphon nanao pas siphon automatique zay zavatra zay satria le toeragna madio nanao pas siphon fa gaga za hoe nahita le mot hoe nisy korontagna be ady sakafo ohatrohatran'izao gaga za le olo mipetraka agny a France mipetraka agny à la Réunion tsy niatry maso tao amin'ny hôtel de la poste mahita version hoe niady sakafo le olo nitondra fanazavana mikasika ilay filazana fananarama olona ihany koa mpikarakara ny hetsika taty Antsiranana amarino tsara ny vavao izy mialony amoahana azy fa vavao tsy mariny ary langa hely zany eto zegny za mba magnentana antsika hoe mba manaova fagnadiadina tompoko mba manaova fagnadiadina tsisy any fizaragna vola zay to profo meko anareo dia zao misy olotsotra avy agny antalaha avy any andapa izy tompo tegna ihany dépense mividy carburant na location moto andeha ijery ny filoara valomana moa ave azotsika atao avy miteny hoe nomegna vola le olo avy antalaha avy any andapa nefa le olo mipetraka diagovy nomegna vola nandeha tao ome profo za aloha afaka miteny aminareo fa efa presque 4 heures de temps après cérémonie za vao niala tamin'ny hôtel de la poste fa tsisy an'zegny to atreto manao izay daniny kibony mihitsy ny kanto faky manona ny fitondrany milaza izay tiany ho lazainy na manohan'olo io na tsy na marina ny vavao na tsy saingy samy mitazapotsiny sy ny tompona andraikitra ao amin'ny sampana elokanabaka na ny cybercriminalité vao ny manohitra ny fitondrana kosa ny mamoaka vavao enjay na sy anaovana raha matahora avy hatrany miasa mafy mihitsy ny cybercriminalité amin'izay Vavao ny tranga mpiara-monina ny trangana aitrano atao manakara ny sabotsy teo trano fito amby roapolo no levon'ny afo tamin'izany tsy fantatra ny nitarika ny afo tsy nisy teo amin'ny toerana ihany koa ny tompo-trano andritra ny firetana fanamonjy fanasana fonctionnaire José Lito MBS manakara tao agnatina fotoagna foiky ny ninanany afo ny tokantrano miisa fito amby roapolo ahitana toeram-pivarotana zava-pisotro roa lehibe sy épicerie anankiray ary toeram-pivarotana hani-masaka miisa roa ihany koa ny sabotsy 7 janoary lasa teo tokotokony tamin'ny efatrora sy sasantolakandro tagno agny no nisehoan'ny loza asaika mpianakavy sy mpiavana avokoa ireo ny aramboina ireto ary tamina fotoagna sy nampisy olona ny tao an-tanàna satria lasa namonjy fampakaram-bady ny zanany teo amin'ny manodidina izay sy dia lavitra loatra teo ihany izy rehetra mazava ho azy araka izany fa dia tsy nisy na fantatra ny tena antony marina nampitry ity afitampoka ity ireo fianakaviana tamin'ny malotolakazo tokony tampo sasanteo moa zany dia misy fety nyvondronay fivoarana fanambadiana tata 30 minutes après nio ngaman'iny dia misy zanako miteny hoe andao fa mainy trano dia iaho zany avy natsovany zanako iny tonga dia nandeha jerevana ny afo tonga dia faria amin'ny tafitrano farany ambony ery ny afo ary tena afo be fa tsy mba kelikely ary zavatra nagaga ny tao ambany tsisy afo mihitsy satria tonga dia asetroka mahity be fotsiny ny tena tao ambany tao tonga dia zay fotsiny zany fa tsisy raha hitanay ny atimbony afo eny nanahoana tafo be izy eny mbony tafo eny am'vovonany mihitsy nyvonjeny afo mbola olana ho an-tanàna ny manakara ny tsy fananana mpamonjy voina any ka raha misy ny loza tahaka zao dia tsy maintsy ny firaisan-kenana ny fokon'olona trany anomamegny loza raha ho voafehy aza izany tena olana moa zany raha ny eto manakara fotsiny aloha zany jerena dia ny tsy fisian'ny fiara mpamonjy voina satria raha mijereny ty toerana ty zao azo lazaina hoe amoron-dalana tanteraka ary tokony hisy fahafahana mamono ny afo hatrany amin'ny voalohany zany kanefa nony amin'izay hoe tsy fisiany izay pompier izay fiara mpamonjy ny trano may izay zany dia zao no lasa maro dia maro tanteraka ny
trano rava sy ny trano may zany magnano antsova araka izany ireo traboina ho an'ireo malalatagna rehetra amin'izao voina izao satria tsy nisy nandraisana misy raha ny fanaka rehetra sy ny vola tao an-trano iaho miteny zany zany tena victime tanteraka tokoatra ka dia mangataka nareo mpitondra fanjakana mba hijeraka aky satria ny tena efa mitaiza rery maty vady dia mbola zao koa ny zavatra mahazo mangavo re tompoko fa nareo fanjakana manampy mba hampire zahefa tena mijaly ny fanontaniana apetraky ny vahoaka eto Manakara ankehitriny dia hoe manana siterna anasana arabe ve Manakara rehefa ny mambahoaka no mandalo eto amin'ny tanàna fa raha famonjena ireo vahoaka tradoza kosa dia tsy avoaka izany fitaovana izany aiza ihany ilay publication popoka zay makasika ny fiara-pamozivoina ry tanànany Manakara sa ve mbola agny kebony omby dia mandra-paoviana ary zany no iaina amina zavatra tahaka izao ny vahoaka eto Manakara. 2 miliara ariary ny vola tokany BNDRC hiatrany ireo vokadra tsy ateraky ny loza voajanahary amin'ity taona ity tafiditra ao anatin'izany rivo-doza tondra-drano famaizana ary haitany ilana ny fandraisana ndraiky tsiraray ihany koa anefa ny fiatriana ny loza toy ny fandraisana fepetra mialoha Ravirazafimaina sy Mathieu Princy. Marobe ny asa miandro ny Bureau National misahana loza voajanahary BNGRC amin'izao manomboka miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra i Madagasikara. Raha le fantaniana apetraka hoe manana vola ve ny fanjakana zany tsy mahavoavaly an'izay e tena tsy fantatro zay fa hoe ny fiomanany BNGRC kosa ina moa le fiomanana araky ny lazaiko teo misy ve ny fitaovana mba tsy tenenako hoe ampy ny fitaovana mety tsy mitovy manko zay misy ve ny fitaovana hoentina miatrika misy ve ny sakafo any amin'ny dépôt ny BNGRC amin'ny toerana maro eto Madagasikara ohatra hoe any Tamatave ve misy any Mahajanga ve misy eto Antananarivo ve misy ve ny tante raha ohatra ka ilaina ny tante raha mahakasika manokana ny Fonds National de Contingence dia efa eo famaranana ny fametrahana ny pitsopitsony rehetrarehetra efa mipetraka eto anivon'ny BNGRC ohatra ilay service de gestion du Fonds National de Contingence efa tafiditra ao anatin'ny ALFI 2023 ihany koa ilay anjara manandrifa ny fitondram-panjakana malagasy izay contribution dia ny 2 miliara d'ariary. Tafiditra ao anatin'ireo any andraketany BNGRC ihany koa ny manjaka miadana sy ny manodidina efa napetraka ny saina mena famitandremana ka tokony hitandrina ireo voakasika efa nisy ny fanadihadiana nataon'ny teknisianina ka tsy afaka manapoaka vaty itson'ny BNGRC fa netanana ny olona hiala amin'ny trano fonena no azo atao. Mampafantatra anao fa ty tranonao ty dia tandidondoza ka tokony mandray ianao fepetra na ianao miala eto araky ny volazako teo na ianao tsy fantako zay fomba ataonao fa tandidondoza ianao tsy hoe natao hoe fandraisana ndraikitra ity ny tranonao ho simba ty trano ty mety hirotsaky trano ty dia andao ianao alaiko avy eto dia ho apetrako ato amin'ny toerana anankiray ty ianao dia omeko sakafo ianao amiko tsy zay ny tokony tsy ho vity zany zay ny ataoko hoe tsy hanofonofitsika na hoe anao kabary tsara lahatra eto fotsiny. Nanao tatra ny vokatry ny loza voajanahary ny volana janoary hatramin'ny aprily 2024 sy 2025 teo ny BNGRC 720 sy 9 ny trabona nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza enina 950 ny trangana fahamaizina izay vokatry ny tsy fitandremana ny 20 isan-jato mahery ny 900 sy 540 ny tokantrano anjadiny kereta ny atsimo atsinanana ary mahery ny 50 sy 900 sy 400 sy ray alina kosa ny tany amin'ny faritra atsimo. Namaly ny fanambarany UNICEF ny taleny BNGRC mahakasika ny fanodikodinana ny volan'ity fikambanana iraisam-pirenena ity izay nataon'ny fanjakana malagasy tsy araka ny fanarahana nanaiky ny taleny fa nisy izany saingy ny mpitantana teo aloha no tompona andraikitra nanao ny fanajajiny Ravirazafimaina sy Mathieu Princy. 3 miliara ariary ny volan'ny UNICEF nampiasain'ny fanjakana malagasy tamin'ny zavatra tsy fantatra ka takiany ity fikambanana ity averina fanodikodinana nisy teo anelanelana taona 2010 sy 2020 hatramin'ny 2020 sy 2021 nampisaringotra ministera maro hatramin'ny BNGRC raha ny fanambarana navoakan'ny UNICEF ary araka ny fanamarinana natao ny taona 2020 sy 2021 maromaro ireo ministera tsy nampiasa ny vola famatsiana azy ireo izay tsy voasoratra mazava ao anatin'ny drafitra voalohany ka tokony averina nanaiky izany teo anivon'ny BNGRC saingy nanilika ny andraikitra any amin'ny mpitantana teo aloha. Ny valiny voalohany aloha dia marina io ny zavatra tsy ndriko aty amin'ny voalohany aloha dia tsy mbola tato no nisy ilay zavatra satria teo anelanelan'ny 2016 à 2018
eo amin'ny fanangonana nyreo atao hoe taratasy manapirofo nandaninan'le vola no tsy ampy voatona matetika amin'ny resaka fanodikodinam-bola izao fitondrany izao teo ny olan'ny komity pirenena misahana ny ady amin'ny sida efa nolazain'ny cour des comptes ihany koa ny momba ny volan'ny covid tsy mbola misy toy ny raharahatra eto afa-tsy nitatry ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny herinandro lasa teo nandany fa ny fanjakana no hamaritra ny lahara-pahamehana ka vola mitetina raiky amin'ny 20 tapitrisa euro avy amin'ny vondrony eoropeana ity maripoli ity izay natokana ho an'ny covid raha ny fifanarana tany am-pindohana asaingy avadika ho an'ny toe-karena sy ny sehatry ny rano ary ny fiahina ny loza voatsanahary fa tsy mbola milamina ny fiangonana Jesosy mamonjy ny pastera sasany avy amin'ity fiangonana ity ny fanjakana no tondron'ny Ropino ho tompon'andraikitra voalohany tamin'ny korontana tsy mbola miravina hatramin'izao olona ampolo no efa nigatra tao anatin'ny raharaha misy ihany koa ireo fiangonana anjara roa ary pastera no terenany sorina tamin'ny toerany fanadiadiana ady an-trano no hita ao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy hatramin'izao samy manana ny ambarana ny andanina ny ankilany na miteraka savovorana efa izany toy ny fizaran'ny fiangonana tany Ambohimasoa roa ny sorina tamin'ny toerana koa ny pastera tany Mampikony olana marobe tsy voafehy vokatry ny fitsaban'ny fanjakana diso tafahoatra mirotsaka amin'ny raharaha Jesosy mamonjy ny fanjakana izy nanao ny tondrozotra tsy natrehanay fanasaina ny vakina dia soniavo ray volana tsy atongavan'ny fifidianana dia novan'ny fanjakana ary omeny afafampo ireo sasan'ireo hoe manaova recensement manokana ho an'ireo vita batisa tsy manana karatra satria ny manana karatra volomboasary ihany no afaka mifidy ary dia tena mikorotana tanteraka ny fifidianana nomboka anisan'ny mahazo fandrahonana sy fampitandremana ho voaroaka ny pastero Anosbe tonga hatramin'ny fanombanany fiangonana izany ary famoahana taratasy ihany koa fa misokatra ho an'ny mpino hafa ny fiangonana Jesosy mamonjy alina teo nandrobany fiangonako avy hatrany dia nidiny tao salazay ny mpiteny ny gadenanko sy ny sisa afaka pitso anefa ny fotoana iny nalaiko le fiangonana dia nidiko tsara taty orina rehefa ireo dia tonga niaraka tamin'ity taratasy ity avy tamin'ny préfet de police nahoana nomena lalana ny olona hiditra ato anatin'ny fiangonana miatrika hatrany amin'ny faritra ny ady eto Antananarivo tonga hatramin'ny resaka fanavakavahana izany aia manareo mahita fagnavakavahambolon-koditra karakory loatra natao zahety Anosbe miala pastera fa zay tsy mila côtier zay leo ny fitondrany côtier tsy mety aminay zay tsy mety nidriky takoron-drano tao zaho nagnantony gros bras mandiana agny fa tsisy dirany côtier eto fa nenay koron-drano ty mandiana nareo olon-diako fa olona roa faingo 13 tapitrisa no miaina anaty tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka any amin'ny tapany atsimo sy atsimo atsinanany Anosiny raha nitatitry ny ONU eny amin'ny 300 ireo mponina ao anatin'ny distrika araka amin'ny 20 nanaovana fanadiadiana no ahitana io trango io raha nitatitra hatrany ao anatin'ny Mardrefy IPC phase 4 no misy ny 400 amin'ireo olona ireo izany hoe fa mila fandraisana fepetra aingana 12 isanjato ny mponina amin'ny distrika ny Kongo sy Bekily dia tafiditra ao anatin'ny IPC phase 4 io 12 isanjato kosa no ao anatin'ny IPC phase 3 raha amin'ny distrika ny Amboasary Atsimo, Ambovombe Androy, Ampany ary Bekily ho an'ny tapany atsimo raha be fotaka kosa ao any atsimo atsinanana no ny toetry ny andro na firotsahany orana ho hatrany manampahaizana avy amin'ny ONU no isan'ny manatsaratsara ny fiainan'ireo mponina voakasika ity kere ity. Veo amin'ny pejy fahasalamana mbola mitoetra eto Madagasikara ny Covid-19 mbola mianaka ihany koa ny aretina ho an'ny taremarika tao tamin'ny 1 Desambra 2020 hatramin'ny 9 Janoary 2020 teo dia nisy 10 ireo olona vaovao mitondra ny aretina Covid-19 efatra ireo trangana misy fahasarotana raha tsy nisy namoniainy entana anatanteraka vaksiny ankoatra ny fanajana ny fepetra sakana isika rehetra mba tsy partany valana aretina. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany nitrangana savorivory tao Brezila ho malalady 1 Janoary nanafika ny fitsarana avo ny parlemanta sy ny lapam-panjakana ny mpanohana ny filoha teo aloha Jair Bolsonaro manohitra ny valim-pifidianana. Jessica Miraisy, Taiznia. Toy izao ny zava-nisy tao Brezila omaly mpanohana ny filoha teo aloha Jair Bolsonaro ireto androany nilasaka avy hatrany nisy azy isan'ny nahado tamin'ny asany ary mandritra ny 90 andro ny governorany Brazilia Ibanez Rocha tsy naharo
ary namela ny mpitokona hiditra tamin'ireo tranom-panjakana no ny ampangana azy. Naharitra ora maro ny fanapotena nataon'ny mpanoana Jair Bolsonaro fa voafehin'ny mpitandro ny filaminana ny toedrarà. Nopotehiny izy ireo ny varavarana sy ny entana ary ny haingon-trano tato amin'ny lapa. Nangalarin'izy ireo ihany koa ny original na lalam-pandrenana ny taona 2027. Ity ny fanafiana ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'i Brezila hatramina tany demokratika azy tao anatiny 40 taona. Tsara ny mampatsiahy fa vao nandray ny fitantanana sy nanao fianianana ny voalohan'ny volana janoary teo i Lula da Silva. Nanome toky izy fa tsy maintsy hotratra ny tompon'antoka tamin'ity ary hoentiny ao anatrehan'ny lalàna. Samy hafa lohatra eto ny tatitra mikasika ny olona voasambotra. 200 ny nambaran'ny ministry ny filaminam-bahoaka, 400 kosa ny nolazain'ny governoran'ny Brazilia. Raha ny vaovao atranty, efa lasan'ny Florida Jair Bolsonaro, 2 andro mialohan'ny fianianany filoha vaovao Lula da Silva. Fandarana ahoana marina Global News ireo vatrano arahinao arin izao famparalam-baovao izao ao arin'izay kosa ny fandarana dinika izay anasananao anaraka izany. Ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe un cas de vous kosa no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS tany oalina. Ny tenako tompoko lasy tongovavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray veloma tompoko.